tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra design, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna. Dia mpivaliana lehibe indray no arabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana. Eto amin'ity onjam-pe mamintsika ity dia manao ôdiôdy aminareo zahay. Mbola ao daholo ve nareo e? Zay koa tena faly miaraka aminareo manolotra indray ny fandaharana tokantrano sy fiaraha-monina ary manasa anao mba hanaraka hatramin'ny farany izao fandaharana izao. Ny namanareo ny mpitandrina Trimozafy Dyna miaraka aminareo ankehitriny miaraka amin'ireo miaraka amin'ireo teknisianina maro samihafa izay etsy amin'ny lafiny teknika. Andeha tsika mba hiresaka indraindray misy zavatra tsisy dika zany mampiady eo anatin'ny tokantrano. Nareo ve tsy efa mba nahita ary niaina tamin'izany? Ena dia androany fotsiny ihany ary zao dia efa nisy mpivady niady. Zavatra tsisy dikany, zavatra ohatrany hoe zany ve dia hampiady. Raha tanisaintsika zao zavatra mety mampiady dia ireto. Ohatra hoe fahatarany vehivavy rehefa miakanjo maly zao alahady androany moa alatsinainy dia andeha hivavaka ianao dia intelo ny soloakanjo le vadinao dia raikitra ny ady akanjo dia lampiady. Fa tsy zany ihany koa no mety mampiady fa hitantsika tsara fa mba misy vanim-potoana mba te hampifalifaly an'ilay vadinao ianao, le lehilahy zany io le tena tenen'io mba te hampifalifaly an'ilay vadinao ianao dia inona ny ataonao ianao mba miaraka amin'ny metsena fa tena soreny ianao ary adiny ny farany. Dia misy koa mpivady andeha atory avy re olona dia mampiady atory mba akaina hiala sasatra dia mampiady. Dia misy koa ohatrany hoe akanjo tsy mipasoka, pataloha nisy rovitra. Reny zany le zavatra ohatrany averintsika fa hoe singam-bolo mandavo ny vosotra. Fa jerevy tsara koa mety zavatra teneninao lehilahy amin'ny vehivavy dia matezitra ary tena mampiady azy. Zavatra everinao fa mba mety fietsika mba sangisangy ataonao nefa tena lasa niteraka fahatezerana ary natonga anareo roa tsy nifampiteny mihitsiny nandritry ny firy andro. Izay indray zany lohahevitra izay mpanjintsika sy zaraintsika anatin'izao herinandro izao ny amin'ny hoe ireo zavatra kely nefa mety mampiady mivady. Dia ahoana ny fomba atao amin'ny zavatra tahaka izany nefa mampiady mivady? Androany zany dia hojerentsika ny fahatarana, hojerentsika ny hoe ny vehivavy sy ny fahatarana, vehivavy sy ny fahatarana. Raha ohatra moa ka avy miresaka fahatarantsika dia matetika tokoa ny vehivavy ny tara. Eto aloha zany vitsy zany vehivavy tara mody zany vitsy zany, tena misy tokoa fa vitsy. Fa ny tena betsaka dia ny vehivavy tara miala ao tokantrano. Ary io vehivavy tara miala ao tokantrano io miteraka ady io. Satria andeha indro tsika andray ohatra anankiray, tara le vehivavy andeha hivoky ny trano noho ny amin'ny antony akanjo. Ny vehivavy sy ny akanjo zany. Raha nafantatsika lehilahy fa ny vehivavy dia miovaovy io toe-batany io. Metika izy ngeza, metika izy kely. Ary izay toe-batany miovaova izay no miteraka an'ilay hoe rehefa misolo-akanjo izy dia lasa ela vao tafasolo-akanjo. Anaovana ny anankiray ohatrany malalaka, anaovana ny anankiray ohatrany tery, anaovana ny anankiray ohatrany tsy azo azo sa ohatrany misy maloto, anaovana ny anankiray tsy nipasoka dia andeha mbola hipasoka n'iny dia tara. Izay zany no zavatra hojerentsika amin'ity androny ity. Raha ianao vehivavy aloha ny tratran'izany. Eto zany dia miteny mba tsy no akanjo tsony ny ataranao dia ireto re ilay fikafika mba atao amintsika vehivavy amin'ny resaka akanjo. Voalohany indrindra dia tsara ho tsara ny akanjonao izay fanao amin'ny andro mafana sy amin'ny andro mangatsiaka. Mizara roa mazava tsara mantsy ny toe-tany eto amintsika eto Madagasikara. Manomboka volana septambra dia efa manomboka me mafana ny andro mandra tonga volana avril. Fa ao anatin'ny volana me ka hatramin'ny volana ho mamirifiry indrindrandrindra tsika eto ampovoantany zany le tiako tenenina. Ianao zany farafaratsiny indroa isa-taona dia tokony mikitika ny fitoeran-dambanao. Tokony voakitika ao zany le fitoeran-dambanao. Ka rehefa ao anatin'izao tsika tao anatin'ny vanim-potoana mamay be, mafana be, dia tokony le akanjo le fitoeran-damba mety vata kely, mety arina kely, tsy voatery armoara, mety zavatra atokatoneny, dia tokony tsisy mihitsiny zany ao anatin'ireny akanjo mafana. Mba tsy hanataraka ianao hitady ny akanjonao aloha
zay zavatra voalohany mba tsy tonga anao koa andeha anatsofoka le akanjo ka meritreritra anao fa mafana ity na mangatsika ity nefa lay andro anaovanao azy mety mifanohitra am'izay atokany soromitsy aloha le akanjo mafana rehetrarehetra reny ary le akanjo manifinify izy anaovanao zay ihany sisa janony ao faharoa sahy koa manary sy manome ho an'ny olona tena manampy be amin'ny fomba fitantalantsika ny fotoana ka tsy hiteraka ady ao anatin'ny tokantrano ny fahasahintsika manome sy manary raha ilainy zany manome satria mety tsy atononanao tsony le akanjo mety kely ianao de lasa ny lehibe ary tsy azo lehibe azy na le akanjo de ome olona mba tsy andaninao fotoana hoe apiditra niny akanjo iny ianao apiditra amin'ny voalohany apiditra amin'ny faharoa apiditra amin'ny fahatelo tahaka izany koa na hoe raha ohatra ka lehibe ianao de ny kely ary hitanao fa tsy mety intsony amin'ilay akanjo satria fantatsika tsara fa mety hitovitovy ny manjaitra ny akanjo sy manamboatra ny ampelantanana tena afatra ho antsika rehetrarehetra zany de ny hoe mahaiza manary mahaiza manome tena miteraka fifaliana lehibe sy arena be amin'ny alalan'ny fotoana anatin'ny tokantranonao ny fahavitsiny ny akanjo anaovanao tahaka izany koa ireo akanjo mety hoe atonona fa tsy tianao anaovana intsony ome olona ireny raha tsy tianao ome olona de atokany any amin'ny toerana hafa mihitsiny fa zay mba akanjo anaovanao ihany no anaovanao ity de misy fifanaon'olona anankiray ary hita fa mahomby zao ataon'izao isan-kerinandro isan-kalahady hariva de tonga de omaniny ary anaovany tsiraray daholo ny akanjony mandritry ny herinandro ity hoy izy ny anaovako latsinainy ty ny anaovako talata ty alarobia ty lakamisy ty zoma amin'izay fotoana zay zany tsy tara izy fa vao vita ny dosy de mifafa de tonga de miakanjo fa tsy andramana aloha ny anankiray de andramana ny anankiray de andramana ny anankiray de mitokana tsara zany ny akanjo anaovana mandritry ny herinandro tsy manao rery ihany io satria ndraindraiky tsy ny akanjonao ihany no miteraka fahatarana fa ny akanjo ny vadinao ny akanjo ny zanakao ihany koa noho izany zany hoe fomba iray tena azo ialana de ny amin'ny hoe ny vehivavy sy ny akanjo mahay manavaka mahay manome mahay manary ary indrindra mahafoy tena mahafoy efa tsy titsony efa tsy mety amiko intsony ohatra hoe tsy mety am'izao taonako zao tsony de afoy izy zany mahay manaiky an'izany fa raha jerentsika indray ny tapany manaraka mahakasika ny fahateran'ny vehivavy de ny vehivavy sy ny fanaovam-bolo teo zany ny vehivavy sy ny akanjo fa ity indray fanaovam-bolo miteraka ady eo mpivady matetika le rehefa manao volo isika de any amin'ireny coiffure reny tsy anao rery akory ny anaovan'le coiffure volo fa be de be ny olona client-ny ao ary miteraka ady eo mpivady zany satria matetika ianao tonga ao amin'ny roa de betsaka ny olona ny lahatra satria fety ny andro fantatsika tsara fa misy vanimpotoana tahaka an'izany de izao hoe mba torohevitra ho antsika mety tenena hoe kanena sy mora simba ny voloko raha tsy hoe alahady ny lako azy de sabotsy ny anaovana azy azonao atao tsara ankehitriny koa nefa mijery fa efa misy an'ireny olona ireny afaka manao volana tokantrano zay tsy voatery ho lafo de mba jereva rehefa mba mijery an'ireny Facebook reny ianao de mba mijereva an'ireny afaka manampy anao be mihitsy zany hoe mba anao ny volonao any tokantrano ny antony de ialana amin'ilay firaharanao any amin'ireny mpanao volo reny fa azonao atao koa nge ianao ihany no manao ny volonao ary ianao koa no mitady ny fomba anaovana ny volonao mety vitantsika vehivavy zany de ty mety sangisangy mety ataonao hoe zany ve ho tanteraka fa mba mety misy koa le lamba miteny hoe ao andramako atao ny volonao tsaroa fa mety efa tena soreny izy amin'le miandrinao ela be any am-panaovam-bolo de asevo ataony mihitsiny ahitany fa tsy vita ny aloha amin'ny lafiny ray io volonao io mety tsy araka ny tokony izy fa zavatra anankiray keo mety tena mahay izy satria misy talenta zany ao anatiny ao fa ianao tonga de mitsaratsara fotsiny hoe tsy hainy avy hatrany zany hitatsika amin'izany zavatra izany fa azo soroana tsara izany zavatra kely madinidinika mampiady ao anatin'ny tokantrano zany ary azo atao tsara ao anatin'ny tokantrano ny tsy ady amin'ny zavatra toy izany zavatra tsisy dikany ho itsika raha fehesiko ary ny zavatra zay nilazaina tamin'ity androny ity de ny vehivavy sy ny fahatarana ny fampiresantsika de ho ia hoe azo atao tsara re ny mifehy
ny zany atao hoe fahatarana izany, azonao atao tsara zany amin'ny alalan'inona ny akanjonao indraindray ny mahataranao. Dia misaoran'Andriamanitra mamety be deaibe zany ny akanjonao, fa mba mahaiza manome, mahaiza manary, mahaiza mahafoy. Fa ho hitanao tsara fa manampy betsaka amin'ny resaka fiakanjonao zany ary mampiala izay disadisa ao anatin'ny tokantrano. Dia amin'ny resaka fanaovam-bolo dia azonao atao tsara ny hoe maka rendez-vous melobe. Efa fantatrao tsara fa hanao volo ianao amin'ny krismasy, ohatra tamin'ny krismasy lasa teo, dia ny tokony nataonao dia efa ela be ianao no naka rendez-vous. Kanefa koa azonao atao tsara koa ny mampiantso an'ireny olona izay efa misy manao any tokantrano ireny, tena manampy anao, tsy voatery lafo, fa misy koa nefa ny azonao ataony hoe ny vadinao misy asiana manao azy miaraka aminao, dia mba film hafa kely indray ny amin'izay. Izay aloha ny azona tolotra tamin'ity andro any ity misaotra anao ny safidy araka aminay, mametraka ny veloma mandra-piona mirary sondriny. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra desaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiaraha-monina, andraisanao torohevitra, vahaolana. Iarahana amin'ny ekipa ny club Jejoo, Pasteur Dyna.